Mbola tanora. 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 Faly miarabanao mpiain'ny fandaharana mbola tanora indray ny tenako. Anio isika dia andray ny tapany farany amin'ilay tantara hoe inona no safidinao. Aorian'izay dia andray ny tohin'ilay fampianarana mikasika ny amin'ny hazoana famonjena isika. Ka mianofinahitra ary eo. Inona ny safidinao? Tantara nosoratany Anara-Mpanjaka. Tohiny. Tsy hiaraka amiko ngasy e? Kamkamaro dadatoa, aleo tsy andika. Fa misy inona ry se? Marary? Tsy izany fa malelo ary dadatoa. Makamo iny valiteny meva. Izao nefa tia azy ary tia hakavady azy. Fa tena lalopaka ve zany fikasany sezany ry mahery? Eny, selo fantatra hatramin'ny fahazazany se fa olona matotra. Tia toky an'se ihany nefa to tsy mampino avy se zao no latsa-pitiavana amin'iny tovovavy kely iny. Toa tsy mampino azy zany. Olona tsy fantatry se akory dia akararirary fo an'se toy izao. Dadatoa hody any arivo angamba aho fa mandisy fanontenana iny taty. Raha tsy nankaty aho tsy nafantatra amin'ny meva. Mararo ny foko ry dadatoa. Tsy mba nity tovovavy ohatry ny tiavako any meva aho nefa sambany aho vao ninkasa hiditra amin'ny dingana fanambadiana kanjo. Injisy. Aza mody zany se fa alamiko eo. Raha izay zany foana no iriny se ho azo ny se zany fa aza matahotra. Ka raha tsy voalohanareo rapitsy ny volako dia miala tsiny fa akaroko ty raha ty efa leo Aza manao zany re tompoko, mba mamindra fo re. Ka tsy afaka ny andro tsony zay fa mazava zay teniko zay. Raha tsy voalohanareo rapitsy maraina ny volako dia omany ny fianakavianao raha se tamin'ny fanateram-bary anao. Tongotra mbiandakana ny aka tsy afa-mia mitsotsony. Zay fa lasa Ngarafatro, mifona aminao re. Mivirena fa aza manao toy io. Jereo reto zanako enina menada reto. Aiza ny tany alehandreo raha migadra tokoa. Mivirena mo tompoko. Mipetra aloha ianao mipetra aho ka izao ary. Vonona ny amafa ny trosako rehetra any aminareo. Raha manaiky anao fanarahana amika nareo. Zany ve? Lazao zay ilainao tompoko. Zao hofoanako avokoa ny trosako rehetra any aminareo. Raha omenareo vadiny mahery zanatra alahako imeva zanakareo vavy. Zany fotsiny very Ngarafatro. Tsy mivazovazo ve ianao? Resaka matotra zany ka tsy vazovaziko fa vonina angataka meva zanakareo i mahery raha ekenareo. Mbola tsy ampitoana mantsy meva ka ilaina tokoa ny fanekenareo. Ka aso zao na naiky meva na tsy? Anontaniana angamba ny heviny. Manaiky izy kanjo ry Ngarafatro. Manaiky izy fa aiza indray no ahita toy izany. Kialakely ho tafita fa ahazo vady manan-karena. Lasa vonantony Ngarafatro. Sika ho afatrosa. Lava be zany fa dia miandry mivaly teninareo zay. Ahafahantsika manomana ny rara. Ka ny valy teninay dia eny. Miandranareo menakavy iseho aty aminay zay. Zay Fa izao, aoka mba tsy ho fantatry mahery zao resaka zao
olazaiko azy fotsiny fa manaiky tsisy fehipetrona aza matahotra ianao fa hikombona ny vavanay sa tsy zany ry lalao a? Ary raha lalao zany to tsy resy lahatra tsara ka mbola manonofy an'izato asambarana miandranay menakavy izy ry Ngarafatro, ka de omendalana ianao fa miandry anareo zany zay. Mandalovy any an-trano ianao raha saika fa misy volomeko anareo hividianana fitafiana amin'ny meva sy hanomana anareo ny fisehoanay mianaka te. Eny tompoko. Aisika lameva teo, ovinona reo mianaka no andeha an-tsena fa hividy fitafiana ho amin'ny meva. Ary tena tsy mamono antoka mihitsy niteraka n'iny iny. dia mpanambadintsika sahady ve imeva vao andra 19 taona ne izy iny sady zay olona tsy fantatra kory tiany ho vadiny. Olona manan-karena no manam-pahaizana. Aizy meva no ahita vady tsara ohatran'izany. Andovy reto fananam-be Ngarafatro reto. Meva avindry aty. Tatakoty mba mitabataba mafy ery. Fa misy Nidira-pasoavany sika menakavy. Anambady ndriko, anambady mpanefoefo. fa anambady ahoana ry dada fa tsy azoko. Ka mahery re, ho avy aty izy mianaka angataka andry. Ary atao aty ihany ny raharaha. Atao fety makotrokotroka. Ataontsika retany mihitsy fa namoaka zazavavy raseta. Hikombona tsara ny vavan'ireo tovolahy manadalanao ity an-tanàny reny. Zary dada tsy anambady zany tsy voninao amin'izany sady izay mahery tsy fantatra fa tsy endrika sy anarana fotsiny tsy manaiky an'izany Tsy maintsy manambady ndry. Zay ny baikiko. Tiandry higady zany za. Mba fantatry ndry fa raha manambady amin'ny mahery ndry de orvitina ny taratasy mirakitra fa anana Ngarafatro volabe sika. Fa raha tsy zany de higadra de ho sahandry ve ny ampiditra ny traindry any am-ponja. de za very dada no solo vaika any akalana de sainao very dada ny mivarotra inona kory neny to tsy miteny tsy mivolana de fony akory ve ary neny. Ila be zany fa zao. Indro ny vola hividianandry fitafiana izay ilaindry amin'ny andro fisehoana. Dia ampio zazo io reniny amin'izay ilainy fa tsy lozanao midamaka fotsiny eo Mentsenina reo mianaka rapitso fa tsena mantsy rapitso. Zay. Malahelo anjana ka zany. Ranomaso ny alany teto aminay. Ranomaso ny sarahanay mianaka. Iraseta moa de ty izy afatrosa no mibahana ao andohany. Fa tsisy olona fahaloatra azy nandrisy ny lanonana. De noho ny fitiavan-tenanay tokoa mantsy ny nanekeny ny zazinana ambady natakalonay vola ny zanakay. Manenjika ny eritreritra. Manahoana ry izay. Tany mbola tsy nidiaviny tongony ty arivo. Malahelo azo mafy nefa tsy ho sahy ifanatry tava aminy intsony na izy aza ve mbola te hitanay na foky hatreo ny zanako ty adalako. Zao ako akerinenina andro manalina nefa efa vita iny ka ataony intsony. Roa volana zay ny nanambadiko. An-dranomaso no nanekeko ny anambady amin'ny mahery. No terena anambady fotsiny ny tena tsy saka ny saiko de nataondry iray aman-dreniko. Na amitin'izy ireo sahan'izy ireo no nanakaly vola. Na de tsy nanam-pitiavana amin'ny mahery aza tamin'ny fotoana nanambadiko azy. De efa nanomboka ny manakaiky azy tsikelikely hitako fa
olona tsotra izy ary miezaka ny ho tsara fanamiko foana. Fa ny tena mahavesatra atao pokiko dia ny firaisany mahery tsikombakomba miaraka tamin'ny Ngarafato sy ireo ray aman-dreniko anankarivolahy. Natao toy ny omby na tany na zavatra azo amidy ny tenako. Mafy izany. Aty arivo azo aho no mipetraka, tsisy zava-pantatro ny aty, manavao ataholo ny zavatra iainako. Fa ny mahagaga dia nisy ny tovovavy iray izay tena mihaingo fatratra atao hoe Miora. Tonga tato an-trano ary miavonavina sy nanao teny marary ahy, na dia tsy fantatra aza ny antony. Meva, aza matahotra ianao fa tsy verina tiantsony ny Miorina. Efa nomeko ny sahaza azy izy. Fa iza nefa iny e? Vavangizy nataony azay. Tsy ilainao ny famantarana hoe izy iny. Fefa tamana tsara ty arivo ve aloha Meva? Tena tsy tamana. Za koa ange tsy mivoaka ny trano ato mihitsy e. Sady tsy mba misy namana raha tsy tonga ianao. Tsisy atao mihitsy a. Any an-tanàna nefa izao mamindra ketra. Dia asa be any izao. Za nefa aty mipetrapetra-potsiny. Ka izao koa ange miasa dia tsy dia manam-potoana firy itonjananao ivoaka e. Fa izaka any aho. Any a? Ary tiany Meva ve raha maka olona mpanampy ataony Meva namana sika? Olona ataoko namana ato? Eny e. Sady manampy any Meva manao raharaha no mba miresadresaka amin'ny Meva ato. Tiako izany. Oviany izany olona izany maka aty amintsika? Mbola vao hitady aho. Fataoko farak'izay aingana. Any a? Ary aza mitomany tsony Meva fa efa olona manambady ange. Mamena tsolona raha misy mahita. Manso ianao raha matonety a. Ato an-trano dia misy efitra enina ato a. Dia atsy ny lakozia. Mahery a. Izay kely ange azafady io telo io fa tsy haiko e. Avy aty koa aloha nji fa misy olona ato. Za mbola mijery telo io fa aoka aloha. Meva, vetivety fotsiny. Eny ary. Manahoana ianao tompo? Salama tompoko. Izaho nety. Izy ry Meva ilay olona nantsoko hanampy antsika. Araka nefa nolazaiko teo dia Nety no anarany. Izy kosa ry Nety no vadiko. Meva no anarako. Faly be aho manananao namana. Zary fona mantsy nato trano. Tsy mba mivoaka mihitsy sady tsy mahita lalana koa nefa. Ndiana amin'izay ataovy izay ataonao ry Meva. Izao anorinoroan'ny Nety ny ato an-trano aloha. So ihany fa aza-botsy ianao ny tonga mba tsy niasa aho. Nety a, manora raha nga ianao? Avy mba miresaka ty amiko aty. Tena mangina be mihitsy a. Andraso kely anoko mbary vetivety dia ho avy e. Ka inona ny resahany Meva amiko? Ary raha mizay mahery moa ejanona fery andro any Fianarantsoa any? Nolazainy tamiko hoe amita iraka mandritondroa herinandro hono izy. Hitondrany zavatra be dia be hono ary rehefa tonga izy. Fa hono ary Meva. Fa misy zavatra mampalahelo an'i Meva nga ato an-trano fa tsy karitro mety manitsy indraindray ange Meva e. Tsy hoe tsy mahalala fomba raha manontany izany fa mba te hanampy an'i Meva ako. Ato an-trano anefa ange Meva ka hitako tena miadana mihitsy. Raha mise olona tsotra be mihitsy. Hitondrany zavatra be dia be foana Meva rehefa avy miasa izy. Nefa Meva toa mbola mitomany foanako. Fa misy inona mihitsy e? Ka malahelo any tata sy neny a. Malahelo ireo sandroko anankidimy. Ka i Meva nge efa manambady e. Dia efa mitokantrano. Tokony tsy alahelo an-dry zareo tsoniko. Eny e.
malahelo kely fa tsy mitomany foanako. Ary maninona raha mba mamangivangy andry zareo any? Sady anareo manana fiara afaka mandeha tsara. Ka za tsy tia hita azy ireo intsony. Mahavoloatra ny nataon'izy ireo ahy. Adray, raha tsy tiany meva tenenina amiko dia tsy maninona fa aok'izay aza mitomany. Tsy maninona fa tantariko anao sady tsy fantatro mety fa ianao dia olona tsotra malemy fanahy. Andrasy fa ho tantaraiko anao daholo. Aoka aloha kely ho bataiko ny vary fa ritra izy izany e. Miverina eo aho rehefa avy eo. Dia izay ronety izany no nataon'ireo ray aman-dreny koa. Sanatria namety ho andevo no terena fotsiny izao. Natakalo vola e. Rehefa mahatsiaro an'izany aho dia latsatra ny maso foana. Manembona an'ireo ray aman-dreny koa nefa makahala azy ireo koa. Manaiky aho fa mafy tokoa izany manjoanao izany Remeva. Nefa ianao aho zao afaka manao izay tianao ataoko. Misy tantara kely ty ho tantaraiko amin'ny Meva raha tiany Meva. Fahiny ela be tamin'ny andron'ny fahampanjaka dia mbola nandeha be ny fivarotana andevo. Misy tsena nandevo mihitsy ny aza moa tamin'izany ko nisy lehilahy iray izay nentina teny an-tsena amidy ho andevo. Raha ny fijery io lehilahy io dia lehilahy matanjaka be mihitsy ka mety havita asa mafy be. Dia nifarombaka ary ny mpividy. Dia niteny ny vidiny anankiray otrany hoe 10,000. Dia misy miteny indray hoe 20,000. Dia ohatr'izany hatrany. Fa nisy rangahy anankiray izay tena manan-karena be. Izy no salafo be indrindra n'ilay andevo. Dia lasany tokoa ilay andevo. Teny an-dalana nody amin'izay ary. Tesitra mafy tamin'ilay rangahy nividy azy ilay andevo ka nitenena ny teny ratsy ilay rangahy. Rehefa tonga tany an-trano dia nasain'ilay rangahy nividy azy natsotra ny tanan'ilay andevo fa nifatotra moa ilay tanany. Dia novahany. Dia hoy izy hoe mandehana fa afaka ianao zao. Tsy andevo tsony ianao zao. Dia nirotsaka ny ranomason'ilay andevo ka hoy izy tamin'ilay rangahy nividy azy hoe tsy andeha fa hanompo anao mandra-pahafatiko. Mampalahelo izany tantara izany Ronety. Tiako ery raha mba izao no teo amin'ny toerany io andevo io. Tsara fanahy loatra ilay olona nividy azy ka sa nividy lafo azy. Nefa avy eo nasainy nandeha indray. Sambatra izy. Ka isika olombelona koa ange ohatr'izany e. Fantaro Remeva fa mbola misy zavatra hafa tena manandevo anao.
tena manandevo ny olona tokoa ary tsy azo ialana. Inona izany? Ny fahotana ry meva. Tadidio fa io fahotana io ny tena olana goavana indrindra ho antsika olombelona. Ary ny ota dia manandevo antsika tokoa, ka tsy afaka ny tsy hanao ratsy mihitsy isika. Manao ratsy foana. Mezaka ka tsy mety. Meva ve efa mba nanandrana tsy andainga? Efa niezaka ny tsy ampitsaly ireo sandriko intsony aho. Tsy hamalifaly any tata intsony fa tsy mety. Satria andevon'ny ota sika. Ny olona andevon'ny ota io dia ampijaliany mafy mihitsy. Izay tian'ny tompony atao ange no atao e. Tsy manana safidy fa ny devolo no sefoniko. Asainy devolo mangalatra dia lasa, fa tsy afaka mandaha. Asainy manao ratsy dia lasa. Nefa ny olona iray izay tena te-atsika tokoa, ka nanolotra ny ainy mihitsy azy izy hanavotana antsika. Satria moa andevo isika, andevo ny ota, dia te hanafaka antsika amin'izany otantsika izany Jesoa. Ka tsy mba vola makarena no nanavotany sy nividianany antsika fa ny ainy mihitsy. Ny ainy no natolony, ny rano no nalatsaka mba hanavotana anao. Fantaro ry meva fa niaritra ny mafy mihitsy io Jesoa io. Nokapohana, nofatsihana, nefa izy tsy nanao na inona na inona. Tsy meloka akory izy fa isika olombelona no meloka. Ianao no meloka. Tia novonjena koa ianao androany. Ko manaiky ny fanavotana efa nataonao anao ve ianao? Manaiky vodiny amin'ny rano ve ianao? Fa efa ela izy no mitsangana eo ambaravarany fonao, ka mandondona. Te hiditra ao amin'ny fiainanao izy. Te hanome anao ny tena fiainana izy. Dia inona no tokony ataoko Ronety? Tokony hanaiky ianao fa Jesoa dia efa maty hamonjy anao tokoa. Mino fa afaka manome fanavotana anao izy, ary manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Andraso fa aka baiboly dia hazavaiko amin'ny meva amin'ny atsipiriany amin'izany. Rehefa napiditra ny Jesosy teo amin'ny fiainako dia niova tanteraka, lasa olom-baovao ny tenin'Andriamanitra. Isan'andro dia miaraka mamaky baiboly izay sy nety. Mahafinaritra no mamaky ny baiboly satria amin'ny alalany no nitenenan'Andriamanitra amiko. Voalaza ho avokoa ny amin'ny fahotako. Ny vokatr'izany dia ny tsy fahafahako miaraka amin'Andriamanitra. Porofom-pitiavana lehibe anefa no nasehon'Andriamanitra antsika olona, satria araka ny teniny dia hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tiantsika izy ary ny zanan'ilay tokana, ilay tena tiany no nomeny ho faty hamonjy antsika, satria tiany no tiavana fatratra koa isika. Inona no mba asetonao izany fitiavana izany? Hikenao ve ilay fanavotana nataon'i Jesoa sa ho lavinao? Tena lasa niova be mihitsy meva hatramin'izay niverenako avy tamin'ny fianarantsoa izay. Lasa falifaly foana, tsy be koretaka intsony. Asa loatra izany antony mahatonga izany. Sady lasa nanao ny zavatra tsy fanaony taloha. Mivavaka rehefa alohan'ny sakafo, vao mifoha alohan'ny atory, hatramin'izany hoe mamaky baiboly. Tamin'ny alahady eo azy izy nandeha mivavaka tany am-piangonana niaraka tamin'ny nety mihitsy. Mahagaga izao fiovana be izao,
nefa tsy mampaninona izay antony. Rehefa niova fotsiny izy dia izay no zava-dehibe amiko. Mba falifaly amiko ilay vadiko dia faly koa aho. Leza anao izay tiany ihany fahitako nahasoa azy izany. Sakafo amin'izay ve sika ary mahery sa mbola itsotsotra kely ianao? Meva nizay nge tatoato. Lasa niova be mihitsy fa misy inona loatra. Efa tsy toy ny taloha intsony ny fiainako ro mahery ah. Efa natolotra an'Andriamanitra amin'ny fiainako. Efa anjakany tanteraka aho ankehitriny, tsy andevonota intsony. Afaka sady izaho koa ange efa tsy tezitra aminao intsony e. Efa namela ny fahadisoanao ah. Fa inona nefa ny tokony atezitra anjy amiko? No ny fitiavako anjy sy ny fangatahako anjy vady ve? Tsy noho izany velively fa noho ny nanirenao anaiko vadinao. Fa izaho angaha naniry amin'ny vanambady aho? Nolazaiko taminao fotsiny ny fitiavako anao sy ny fikasako anambady anao. Avy eo nasainy ngara sy tarainao ny seho tany aminareo izay sy dadatoa. Dia nataony rarady izay. Marina very mahery fa tsy niraitsy kombakomba tamin'ny dada sy neny sy dadatoa ianao. Fa niraitsy kombakomba ahoana fa tsy azoko. Ka zange ka noterendry zareo anambady anao e. Natakalo vola. Nitrosa vola be tany amin'ny dadatoa anao dada sy neny. Dia tsy nety voaverin'izy ireo mihitsy ny vola. Dia nandritra ny fandalovanao tany iny mihitsy ny dadatoa anao no nitakitrosa tany. Dia nifanaraka ry zareo hoe raha manaiky ny anambady anao ah dia afatrosa ireo ray aman-dreniko. Zany ve? Mba tsy rariny kosa zany. Raha mpitsany didina any ambanivohitra aho ary ho teneniko dadatoa. Mena tsaory meva. Raha fantatra izany tsy mba nampakatra anao aho. Mifono aho meva. Fitiavana madio no antony nangatahako anao. Kinanja nafangaro ny dadatoa rezaboly zany. Ireny ranomasonao tamin'ny andro fampakarana ireny no iveriko fa alahelo ny akany izay nilaozanao. Ankehitriny ry meva afaka ianao. Afaka mandeha ianao fa tsy manery anao nambady ahy aho. Amp'izay volana marina ampijaliko anao izay. Raha mba fantatrao mantsy ity lozako. Nanery zazavavy tsy ampy taona nambady ahy aho. Mena tsao, manenina. Sy, aza malamelo tena ianao ry mahery ah. Efa avadika ianao ary na dia tsy niteny fitiavana anao aza ny foko tamin'izany. Ankehitriny efa tianao tahaka ny vadiko ah. Matoa navelan'Andriamanitra hitranga tamiko izao. Dia misy antony. Manaiky ny fitondrany fiainako. Tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra. Tato amin'ny tokantrano no nahafantatra an'Andriamanitra. Tato aho no nofonjeny ho zanany ka isaorako azy izany. Any amin'Andriamanitra ianao no tokony fona sy angatam-pamelana fa vonona ny andray anao izy. Vonona ny amela ny helokao izy ary anome anao fiainam-baovao. Efa mampitsotra ny tanany te hamonjy anao koa izy ry mahery raha ekenao. Satria tsy nisento, alahelo, nenina no amela ny helokao fa ny fanekena ny fanavotana nataon'i Jesosy irery ihany. Mahagaga sy mahatalanjona ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako. Mihiratra ny anjara masoandroko. Mirindra aok'izany ny tokantranonay sy mahery. Tsy manana alahelo aminy intsony aho ary tsapako fa miaty azy andro aman'alina. Ny tena mahagaga dia manomboka liana amin'ny tenin'Andriamanitra sy izay momba an'Andriamanitra izy. Izay sy ny tokoa dia mifarimbona ny manazava aminy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny famonjena natolotr'Andriamanitra azy tsy mitsahatra ny mivavaka ho azy izay sy nety mba hahatonga azy anaiky ny famonjen'Andriamanitra azy sy hampiditra ny Jesosy eo amin'ny fiainany. Fa mitodika any amin'ireo ray aman-dreniko ny saiko. Izy ireo izay nivarotra mafy amiko ny mieritreritra izany nefa fantatro koa fa tokony hamela ny heloka izy ireo aho. Ampianary ny tenin'Andriamanitra hamela ny heloka ny hafa. Mangataka mafy amin'Andriamanitra mba hahavitako an'izany.
Ny zavatra mamaitra ako dia ny anambarako amin'ireo fianakaviako, dada, neny sy ireo zandrika ny momba ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo. Ny famonjena efa nataon'i Jesosy koa tokony ilazany ny vavako, satria raha tsisy anentina anambary izany tamiko dia tsy niavana tamin'Andriamanitra velively aho. Raha tsy anambary izany koa ny vavako dia iza no mba hitondra ny vahaolana ho azy ireo? Iza no alaiko irak'Andriamanitra hitoro ny famonjena amin'izy ireo? Satria fantatro fa tian'Andriamanitra ho vonjena tahaka akoho izy ireo. Efa miakaiky isika ity ka efa vona ve ianao ny aona amin'ireo ray aman-drenao? Raha tsy dia mbola afaka miverina isika. Efa mivavaka mafy tamin'Andriamanitra ary mahery. Vonona ny fanatrotava amin'ireo nahitako masoandro nefa nivarotra ahy aho. Tsy ry akaiky ny fitotom-bary moa ny tranonareo? Neny mitagna tomobily Meva. Fa misy inona ry rojo a? Ino Meva mitagna tomobily? Aisy, hoay, iny tokoa Meva zanako, sombony aiko. Raseta, avy ianao aty, tazana eto am-baravarakely eto. Inona ny safidinao? Tantara nosoratany Anaram-Panjato. Genesis toko 4, andininy 1 hatramin'ny 12. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nananana-keva ka niteraka ny Kaina. Ary io izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova, ary niteraka ny Abela rahalahy koa izy. Ary Abela dia mpiandry-ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehany. Ary io Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina ny teny tamin'ny Abela rahalahiny, ary noho ny tany antsaha izy mirahalahy, dia nitsanga ny Kaina nanatony any Abela rahalahiny ka namono azy. Ary io Jehova tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa, moa mpitandrina ny rahalahiko va? Ary hoy izy, inona ny nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary ankehitriny dia vohozona ianao hiala amin'ny tany honenana, izay ny vava hitelona ny rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy mba havokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Dia hoy Kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny eloko mihoatra noho izay zakako. Indro, efa noroahinao hiala amin'ny tany honenana androany, dia herin'ny tavanao ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany. Ka na iza hita dia hamono ahy. Ary io Jehova taminy, noho izany niza mono an Kaina dia hovaliana fitoena izy.
Ary Jehova nanao famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy hamono azy izay rehetra mahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka noho ny natao amin'ny tany Noda tandrify ny Edena. Mety ho fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ve ny fanompoam-pivavahana ataon'ny olona? Ndeha hodiniantsika kely ny tantaran'i Kaina. Kaina moa izany nambaran'ny Baiboly fa zanaka Adama sy Eva voalohany, dia avy teo koa nisy an'i Abela. Ary hitantsika ao amin'ny Genesis 4 fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Inona moa no dikan'ilay mivavaka ary? Na hoe fanompoam-pivavahana. Tamin'ny voalohany dia niaraka tamin'Andriamanitra ny olona, niray tamin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Genesis 1:2 izany. Fiainana sambatra tao anatin'ny fiadanana tanteraka tao amin'ny Saedena ny ainan'ny olona, niaraka tamin'Andriamanitra. Nampalelo nefa fa nanota ny olona ary tafasaraka tamin'Andriamanitra. Nisafidy ny olona araka ny hitantsika tamin'ny farany ny anaraka ny Satana, hiaino an'izay torohevitry Satana sy ny tenin'ny Satana, fa tsy nankatoan'Andriamanitra intsony, tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra intsony. Dia teo ny olona no tafasaraka tamin'Andriamanitra. Hafa mihitsy ny azahoana mifandray amin'Andriamanitra teo, satria efa tao anatin'ny ota ny olona, ka raha te mbola hiaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy izay hiverenana amin'Andriamanitra aloha no atao voalohany hanaronana ny ota. Eto izany ilay fanompoam-pivavahana dia tena fikatsahana izay hiverenana amin'Andriamanitra. Tsy hain'ny olona nefa izany satria ao anatin'ny aizin'ny ota ny olona, ka dia Andriamanitra ihany no nanoro izay tokony atao, nampahafantatra na amin'ny torolalana izay fomba hiverenana aminy, ny fomba atao hanomponana azy izany raha hoe hanao fanompoam-pivavahana. Dia hitantsika fa nanao fanatitra ho an'Andriamanitra i Kaina sy Abela. Ny Kaina dia nivokatry ny tany mifanatitra netiny, fa ny Abela kosa dia nivolonterak'ondriny dia izay matavy. Tamin'izany dia efa nampianarin'Andriamanitra fa tsy maintsy fanatitra latsa-drà no afaka hisehon'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra mba hanaronana ny otany. Mazava ho azy fa tsy nankasitrahan'Andriamanitra mifanatitra Kaina izay vokatry ny tany, fa i Abela sy ny fanatiny kosa ny nankasitrahan'Andriamanitra, satria i Abela dia nankatoan'Andriamanitra. Kaina moa izany dia ambara fa ratsy toetra ary mifanaraka amin'izany koa mifanatitra netiny. Dia hitantsika amin'itoy ihany tokoa fa tena izay mihitsy Kaina, rehefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra netiny dia tezitra indrindra izy. Dia eto no ahitantsika amin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany, fa izy mihitsy, izy Andriamanitra ny tonga nananatra ny Kaina, nampitandrina azy fa tokony hifehin'ny otana izy fa tsy ho andevoziny izany. Dia tao tsy nirarahin'ny Kaina akory izany, fa ny zavatra nataony dia nitondra ny rahalahiny tany an-tsaha izy ary nivonoany tany Abela rahalahiny. Dia mbola Andriamanitra indray ny tonga mitady izay hampibebaka azy, niresaka taminy, nefa ny navalin'ny Kaina izany dia tena vao maika fa nomezantsiny an'Andriamanitra ary. Ary rehefa nambara taminy fa vokatry ny otany dia tsy hamokatra ho azy tsony ny tany, ary ho mpanjenjeny izy, dia lazainy fa tsy zakany izany valin'ny elony izany, ary hamono azy izay mahita azy. Dia mbola Andriamanitra ihany ny niaro azy amin'izay mety ho valin-drà, ka nilaza fa izay mamono an'i Kaina dia ho valiana avo fito eny. Kanefa nahoana dia nisafidy ihany Kaina ny hiala eo anatrehan'i Jehova, izany hoe na dia teo ary ny tenin'Andriamanitra taminy, na dia teo azy ny nanehon'Andriamanitra fitiavana taminy, dia tena nisafidy ny hiala teo anatrehan'Andriamanitra i Kaina. Nisafidy ny tsy hiaraka amin'Andriamanitra mihitsy, lasa mifindramona any amin'izay toerana tsy ahitany an'Andriamanitra intsony, fa hiaina araka ny sitrapony, araka izay filan'ny nofony sy ny hanandevozan'ny ota azy.
sika koa lavitra an'Andriamanitra kanefa Andriamanitra mihitsy ny tonga tetỳ tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hitady atsika amerina atsika amin'izany fihavanana amin'izany indray, dia manana safidy tsika hiaraka aminy ve anaiky an'i Jesosy Kristy ny tompon'ny fiainantsika sy mpamonjy atsika, sa tena hisafidy ny lavitra azy. Andriamanitra maneho ny fitiavany atsika ary mampisafidy atsika foana mba hifidy ny fiainana. Ka inona ary ny safidinao? Hifidy an'i Jesosy Kristy ianao ho tomponao sy mpamonjinao, sa hisafidy ny fanandevozan'ny ota ihany? Hoe mandova lay fiainana mandrakizay, de tsy no ny asa vita fiainako ny arana hita, fiainana zay nanalavitra ny ray, fa no ny finona minifoko fefa maty anao anafakay, teny tsangana indray ho fanamarinanay, tsapako fa tena tiana, raha matoky fa hoe mandova ny fanahina ono nanova, sy mandresy latray fa ianao no tompo ay, manome fiainana mandrakizay, izy ihany ko no manavao ery hijoroko anompo anao, izy no mitarikay ka mahatonga io say itsoro vavolombelona. Raha matoky fa hoe mandova ny fanahina ono nanova, sy nandresy lahatray fa ianao no tompo ay, manome fiainana mandrakizay, izy ihany ko no manavao ery hijoroko anompo anao, izy no mitarikay ka mahatonga io say itsoro vavolombelona. Ankasitrahana indrindra ianao naharitra ny ainy ny fandaharana hatramin'ny farany. Inonay fa tena nitondra soa anao izany. Ka raha manana fanontaniana ary ianao na zavatra tiana ambara manokana, dia aza misalasala miantso ny 034 47 887 11, na koa mandefasa hafatra amin'izao adresy mailaka izao: fpb.svm@gmail.com, na manatona mivantana ny edisiona vaovao mahafaly eny Antsahabe ampitany Knela. Misaotra indrindra ary eo. Mbola tanora. 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 Mbola tanora.